ivavaka isika isaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fanatitra sy ny fahafolon-karena ary izany vaky teny soratra masina izany. Jehovah Andriamanitra ray eo, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao tompoka, mbola nanomezanao anay tombonandro ivelomanay hiatrenay ity sabata ity androany, ka nahafahanay nitondra ny fanatitra sy ny fahafolon-karena araka ireo fitahina sy ny fanambinana izay nomenao anay. Koa dia tolotra ianao ary ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Misaotra koa raha eo satria nandritry ny herinandro iny dia maro ny zavatra ny famafao tamin'ny fiainanay, na ny tsara na ny ratsy. Nefa dia nitantananao ny dianay tamin'ireny lalana rehetra izay nalehanay ireny, ka nirovanao anay tamin'ireo loza rehetra. Nitahinao koa ny fitadiavana ny fivelomanay, ka dia nitondra am-pifaliana izay ho fankatoavana ny teninao satria mpanombotsy mahasoa ihany. Koa dia raisoary izany fanatitra izay natolotra izany mba ho andrakasitrahana amin'ny seza fiandriananao, ka tsy verina aminao foana ny teninao izay manao hoe vaky ny varavaran'ny lanitra ny trako fitahina fiainam-piampo anareo. Ho asiko teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokarareo dia vanim-boa izay ataonareo rehetra. Koa dia misaotra raha eo satria fantatray fa tsy verina aminao foana ny teninao raha tsy natanteraka izay nampandehanany azy, fa taka ny ranonorana izay milatsaka amin'ny tany ianao, ka tsy miverina aminao raha tsy efa nahavotony tany. Dia toy izany koa ny teny izay lokon'ny vavanao. Koa dia taio ary nivoakanao izay tsy mba nanana kohanina, izay tsy mba nanana natolotra ihany koa, mba ho ambininao indray amin'ny herinandro vaovao, ka dia mba hitondra am-pifaliana koa satria notahina sy nambinina araka izay nomenao anay. Nivaky teny ny solotra masina izay nivakiana tao tompo, dia ny fananao masina izay efa miaraka aminay ito no angatanay ary hiteny indray aminay, ka andrefeo avy eo vonay izay ka manao hoe ity ny lalana ka izory. Anao ary Jehovah ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay, ny anaran'i Jesosy, amen. Dia manasantsika ary mba hamonjy toerana valy miarabantsika fiangonana eto Ambohidratrimo Antohibe. Dia androany sabata vasivin'ny volana ity ary manonona ny fitanan'ny tompo amintsika tsiraray avy, ary ho tahina nareo raha mivoaka na miditra, ho tahina na mandry na mifo na mipetraka na mitsangana, amen. Manarak'izay dia tsy adino koa ny araba reo voakan'Andriamanitra manerana ny nosy izay tsy tapaka mihaino miandry ny toroteny isaky ny sabata, dia miangy avy eto Ambohidratrimo Antohibe koa izany ny afatra maneran-tany. Arabaitsika io reo voakan'Andriamanitra rehetra aty Afrika aty manaraka ny toroteny, misy ny aty Eropa aty, ao ny aty Azia, ao ny aty Amerika aty, dia misy voakan'Andriamanitra zanakitsika izay any amin'ireny toerana vahina any amin'ny tany lavitra ireny, miandry fatratra ny afatra isaky ny sabata, satria misy ny toerana izay tsy mbo ahafahana manao sabata satria mbola tsy misy fiangonana mitsangana, ka dia ny afatra avy aty amintsika no andrasana, ka dia miaraka amintsika eto Ambohidratrimo ireny voakan'Andriamanitra ireny. Koa dia fiarabantsika azy dia hitehaka mafitsika hiarabana ireo voakan'Andriamanitra rehetra ireo. Misaotra betsaka. Manaraka an'izany dia ny teny ny ray aman-drenitsika tao ny président ny fiangonana fa tapoka tsy napoizina ny fiaviana teto, satria hatramin'izay dia saika hoe batisa no andalovana fa tsy mbola nisy hoe sabata manokana ho an'ny fiangonana Ambohidratrimo Antohibe. Asa zay tokoa ngamba natokan'Andriamanitra nanao hoe any Ambohidratrimo anao amin'io sabata vasivin'ny volana io, satria raha fa lasa ty sabata ty dia efa tsy ho tafaverina eto Antananarivo intsony amin'ity taona ity, fa dia amin'ny taona ho avy indray no manao sabata vaovao eto Antananarivo, ka tsy mbola nisy sabata manokana zany ho antsika teto Ambohidratrimo raha tsy androany. Ka dia isaorana ny tompo zany fa tsy adino n'Andriamanitra itsika eto Ambohidratrimo zany hoe mba dana any ianao araka ny fandarana tao amin'ny Fohibe tao, tapitapoka tokoa lizy, satria na izay koa aza laka misy koa vao nahafantatra hoe aty Ambohidratrimo
no mandeha fa ny olona dia vao manontany aiza indray misabata aiza dia ay moa zany aty Ambohidratrimo zany ilay iziko dia mafaly anay mianakavy kely indray no tonga aty amintsika ifampaherintsika androany satria elaela ihany koa tsy dia nahita ny fandeha ny asa antsika tato hoe nanaoana izy hatramin'izay tsy nandalovana izay ka dia mba sady mijery ny vokatry ny asa eto zany no mba mifampahery isika eto Ambohidratrimo izany zay no ela fa somary tiako fitinina kely ny afatra tamin'ny herinandro satria mifampitohy amin'ity afatra omen'Andriamanitra antsika amin'ity herinandro ity sabata itya izy io izay nyresahantsika ny amin'ny afatra nomen'Andriamanitra ny Isaia-paminany ihany izay nilaza ny teny fikasana nomenantsika vahoaka tamin'izay ka nilazany hoe hiaro anao aho ka nome anao fanakena ho an'ny olona fa tamin'ny taona fakasitrahana no niainoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao tamin'izay tsika niresaka hoe sao efa nafoin'Andriamanitra ne ty firenena malagasy ity ary ny tompo efa nanadino azy dia hoy tsika hoe mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy hoy Jehova ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloky ny kipony eno ozy izy Jehova mety manadino ihany ozy izy renireny mpianakaviana ireny fa izaho kosa tsy mba hanadino anao mihitsy amen dia zay zany ny antony fahatongavana eto Ambohidratrimo hoe tamin'ity taona ty mbola tsy nampivavaka manokana teto pastera na indray-pandehaza fa batisa foana dia mety ilaza koa tsika sao dia mba adinon'Andriamanitra tokoa ary tsika fiangonana Ambohidratrimo reto fa mafy anay zavatra nitranga teto nandritry nyty taona 17 ity zay niadiny natrehana na teo amin'ny fandrenana ny fiangonana na teo amin'ny ady amin'ny fiainana eo amin'ny fitadiavana eo amin'ny zanaka eo amin'ny ankonana amin'ny asa mandrara tena mafy tokoa dia hoe sao dia mety manadino tokoa ary Andriamanitra hoe fa adinony zay eto Antohibe fa na pastera azy avotapitra ihany ny taona tsy mbola nampivavaka anay tato dia hoe eny mety manadino tokoa ny reniny ozy izy manadino ny zanany fa zaho ozy izy Jehova tompo tsy mba hanadino dia izay zany nandefasan'Andriamanitra anay mianakavy indray aty androany satria tiana ampiseho amintsika eto Antohibe fa tsy manadino antsika ny tompo mbola miaraka amintsika hatrany halleloia zava-dehibe tokoa iny afatra iny satria nampahirezana antsika ny amin'ny zavatra hitranga tsy ela fa mitaona ho avy io resahana ny afatra tamin'ny herinandro iny tsy dia hitra lalina be da be amin'iny intsony moa zany itsika fa efa nampahafantarana antsika tokoa fa hanao zava-magaga eto amin'ity firenentsika malagasy tya Jehovah-Andriamanitra io koa dia mbola ho anazy rereny ny dera sy ny aja ary ny voninahitra mandrakizay ia ny afatratsika moa zany raha efa ampitohizana tamin'iny herin'iny dia efa nomen'Andriamanitra ny teny fikasana rehetra ny zavatra mampiaya ny tebiteby ny tahotra amintsika hoe ahoana no afitanan'izany ahoana ny voana amin'izao problème misy amin'ny fiainako amin'ny tokantranoko amin'ny fiangonana amin'ny firenena izao dia mbola misy lalana ivoana ihany ve dia rehefa nomeny ny teny fikasana tamin'iny toriteny tamin'ny sabata lasa teo iny efa nazavainy tsara mihitsy koa fa aoko hiala amin'ny toetra matimaty io sady tsy mafana no tsy mangatsika indraindray mafana dia indraindray mangatsika dia matimaty eo foana dia efa nanome hevitra Kristiny hoe zay rehetra tiako no anariko sy faiziko ka indro aka mandondona eo am-baravarana ny fonao zay mamoa ny varavarana dia hiara hiditra aminy aka hiara hisakafo aminy ko dia manoro hevitra anao aho iny tompo mibeba ary zay afatra izay ihany mbola tonga zara roa ihany ny voakan'Andriamanitra na hijanona matimaty sady tsy vity volamena fitafiana fotsiny no tomaso tsy hibebaka tsy hamoa ny varavarana ny fony hidiran'ny tompo na ny voakan'Andriamanitra tonga amin'izay hafanana izay
verina am'le fitiavana voalohany, verina am'izay mividy fitafiana fotsy, mividy volamena, mividy odimaso, dia manokatra ny varavarana. Fa tsy variana jery ny hafa hoe mba nividy ve ny hafa, mba nibebaka ve ny hafa, mba namomy varavarana very zareo, fa ninao ihany no jerevanao ahoanany amin'izany, satria efa hamonjy nyzao fiangonana zao Andriamanitra, efa hamonjy ty firenena ty Andriamanitra, dia isika no vahoaka no vidin'Andriamanitra tamin'izany. Tahaka ny tamin'ny andro ny Israely hoe ny zanak'Israely no firenena voavidy hamonjy izao tontolo zao, fa tsy nomena ny firenena hafa zany hafatra izany. Dia tahaka izay koa tsika koa no voafidy amin'izao lalana izao, fa tsy nomena ny firenena hafa, tsy nomena ny fiangonana hafa, fa ny firenena malagasy. Dia ao anatin'ny firenena malagasy misy fanilo ao, dia fanilo ny fanambaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Io ny fanilo entintsika, dia miseho n'io mangazy fotsy hitantsika io eran'ny lalana. Ary na zay azy eny an-dalana ao dia mbola veriko foana, tonga dia efa mahafantatra hoe reny ny zanak'Andriamanitra vohita eny an-dalana, tonga dia miavaka. Na samy miandro taxi bentiny dia miavaka hoe reo voaka an'Andriamanitra. Io na ny olona ary mandalo dia efa samy mijery daholo, na samy miandry eo dia efa mifampijerijery. Reo voaka an'Andriamanitra reo fotsy manga reo. Ny anay teo ny tsy fotsy manga tsy izy, fa reo izy reo. Tonga dia hita. Dia izay no tonga hoe prisina foana zany hoe izao foana. Fa raha mbola tsy tena fotsy manga tsara ianao ny an-dalana, mbola tsy dia eritreretin'ny olona hoe izy reny. Fieritreretin'ny olona hoe olona andeha hamonjy mariazy iny, na hoe olona fifoazana fotsiny iny, fa ny fo maraina izy androany angamba dia efa izy miandro bisery. Olona mpifo maraina reny ohatra fotsiny zany, fa tsy mpatory maraina ohatra anay. Zay raha tory maraina enjana be, amin'ny 3 maraina vao mifo. Tsy mboatra ny olona misivy reny vao mifo, fa ny anay amin'ny 3 dia efa mifo. Amin'ny 3 amin'ny ora amin'ny baiboly anay zany resako zany. Ainareo ny amin'ny 3 amin'ny ora amin'ny baiboly raha vadika zany dia amin'ny 4 zany mifo. Amin'ny 5 zany raha amin'ny ora amin'ny baiboly. Ka izay ilay lalana naroany antsonantsika zay hoe hamonjy firenena anankiray, dia toizany ny hafatra amin'ity mpaminany Isaia ty zany. Zao ny zavatra resahany azy ato. Nanendrenany Isaia ho mpaminany. Itao mpaminany zany dia mpitondra hafatra, mitondra iraka avy amin'Andriamanitra, zay ny hoe mpaminany. Ka azo lazaina hoe na dia tsy mitondra anarana mpaminany mivantana ary tsika mba mpaminany koa ianao zany eo bepetrahana eo. Na matory ianao mihaino toroteny, na tsy matory ianao dia mpaminany ianao zany. Io mpaminany le matory eo am-piangonana, rehefa mihaino toroteny. Io le mpaminany tsy mba matory ao am-piangonana. Iny le mpaminany mitondra ny hafatra, iny le mpaminany mipetrapetraka fotsiny fa tsy mitondra hafatra. Fa azo klasiana hoe isika fiangonana ihany io amin'ny lafiny anankiray. Dia io mpaminany io, Isaia io, nasehon'Andriamanitra ny voninahiny, nahita ny tompo tao amin'ny seza fiandrianana, nisy serafima tao anjely nitsangana, manana elatra enina, ndroa nanarona ny tavany, ndroa ny vatany, ndroa ny tongony, nanandratra ny feony, ny famaly isan'andro hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Any amin'ny Apokalipsy koa misy an'io. Apokalipsy 4 verenantsika vetivety aloha, satria izay moa ny hafatra nomenantsika. Fa mety be da be zao tsy matadidy. Ao zao miboky ny Apokalipsy efa ao petraka fotsiny ao, efa ho vita koa ny teny frantsay sy ny teny anglisy ny fandikana azy. Dia asa mba firy amintsika no mba manana io bokin'ny Apokalipsy io, volume 5 izy ao. Asa mba misy manana volume ray ve ny tokantrano, dia mba mividy ray isa-taona, na farafaratsiny mba mividy volume ray isaky ny 10 taona ve dia mba tsy ho vidinao hoe mba isaky ny 10 taona vao mba mividy volume ray amin'ny bokin'ny Apokalipsy io, dia mbola tsy ho voavidy ihany. Zany hoe mividy page ray isa-taona zany isan'andro, satria 353 andro, 3
365 jours 580 andro ny taona ray ka roa ianao mividy ariary isaky ny isan'andro zany pazy ray isan'andro satria misy 300 pazy le boky dia mba azonao ihany zany izy mandritry ny herintaona. Dia apokalypsy 4 fideran'ny any an-danitra n'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra dia ilay seza fiandrianana ina ny fiderana azy eo amin'ny 15 apokalypsy 4:15 zava-manana ny efatra dia samy nanana elatra eninavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny ary tsy mitsatra andro aman'alina izy manao hoe masina masina ny tompo'Andriamanitra tsy to ilay teloha sy ankehitriny ary ho avy. Alleluia. Tsy mitsatra andro aman'alina manao hoe masina masina ny tompo'Andriamanitra tsy to. Andro aman'alina zany dia miteny eny zany foana ary mba tsy reraka ry zalahy am'zany satria dia andro aman'alina zany dia zany foana no ataony masina masina ny tompo'Andriamanitra tsy to, tsy mijanona mihitsy fa misy an'izany koa ato amin'le zareo manompo ny Andriamanitra ny dianina Efesiana fa reo koa ato amin'ny asan'ny apôstôly 7:10 ato rehefa voakitikitika ny Andriamanitra izy ireo dia ny antsoantso an'io koa. Asan'ny apôstôly 7:70 fakitsikiny 4:30 asan'ny apôstôly 7:4:30 ary efa fantatra ny olona fa jiosy izy dia nyredona ny antso tokony ho oraroa izy rehetra hoe lehibe ny dianina ny Efesiana, lehibe ny dianina ny Efesiana. Ehetrrehetra fitaom-pivavahana raina izany tsy mijanona mihitsy zany mandritry ny adiny roa lehibe dianina ny Efesiana lehibe dianina fotsy rora mihitsy angamba zaroa mandritry ny adiny roa zany vao vita zany fa zany mbola tsy maresy ireo anjery serafima sy zava-manana ny efatra ny an-danitra reto isan'andro zany tsy mitsahatra mihitsy dia hoe masina masina Jehovah tompony maro satria efa ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra nomena an'ilay fitahina ka Isaiah-paminany dia naharezan'ny feo zany tany an-danitra hoe masina masina Jehovah tompony maro henika ny voninany ny tany rehetra verina ry amin'Isaia 4:9 atsika dia ozy hoe dia ny orooro ny fanambinany tokonana no ny feon'ireo nanandratra ny feony ary ny feno setroka ny trano dia hoy izy hoe lozako maty aho fa lehilahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra no iterako fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hitan'ny masoko. Tsy mba ny an-danitra firenena masina sy vahoaka tsy malotomolotra no nahitany Isaia ny tompo sy ilay Jehovah Andriamanitra fa amin'ny firenena malotomolotra aty amin'ny firenena aty ambony tany maloto nahitana azy. Dia mijery tokoa tsika raha ny fiainam-pirenentsika malagasy tokoa sy izao tontolo izao dia mifanindry amin'ilay ary amin'ny Timoty voalohany ireo any aparany any dia aninona amin'ny finoana ny olona ozy izy hiembotra amin'ny finoana ny olona any aparany any dia hiembotra amin'ny finoana ny olona ao amin'io firenena manotomolotra io firenena miembotra miala amin'Andriamanitra io ao Isaia no mahita ny voninahiny zany hoe mitotongana zany ny fiainan'ilay vahoaka mitotongana ny fiainan'ilay firenena azo resahana koa zany eran'izao tontolo zao hoe loha volamena haitsika tsara zany amin'ny apokalypsy atsika dia inona nanaraka azy tratra sandry volafotsy dia inona nanaraka azy kibo sy fe varahana dia inona nanaraka azy ranjo vy ary ny tongony visy tanymanga zany hoe amin'ilay firenena malotomolotra dia mitotongana ny fiainana ara-panahin'ny olona mitotongana izany fiangonana zany any amin'ny firenena vahiny any tany mandroso any dia zara raha misy tanora miditra am-piangonana
ary de be da be ho any fiangonana efa namidy surtout ny fiangonana ny ohatrany hoe mba mivoatra reny satria tsisy mpivavaka intsony efa naveriko iny nahita tamin'ny télévision reportage anankiray hoe io le fiangonana taloha fa tsisy mivavaka intsony de namidy dia nividin'ny olona de nataon'ny olona bara restaurant vita tsara mihitsy nahazo olona am'izay le sa tsy nahazo olona sanandro misy olona miditra foana isanandro ao anatin'le fiangonana fa tsy mandray kalisy eucharisty intsony reo fa dia tovay arabaky teny ndraisinao ary tsy mba tovay eran'ny kopy kely fandraisana fa dia 1 litre nahazo olona miemitra ny olona any parana fa am'izany fiemorana zany nahitana azy de hita taratra koa zany amin'ny fiangonana fiainam-panahin'ny olona tsiraray avy koa hoe manahoana ny fiainam-panahintsika ato amin'ny fiangonana mandroso ve sa miemitra de jerevy ny olona fa mitsankitsany eny an-dalana de vao mainka moa mandalo koa le sivana de vao mianjaanja io mianatsika eto Ambohidratrimo ary de nahitan'izany keo ny sivana nandalo koa teno be tabe ny olona no miresaka hoe tsy karatsy ireo no izano hatsangana ny fiangonana io de nitsangana ny fiangonana nitsangana ny rindrina de ozy ndray sasany hoe karatsy ireo no izano avita tafo ny fiangonana be de vita ndray ny tafo de laza ndray izy karatsy ireo no izano avita andalitra ny rindrina be io ny ao anatiny vita ny ty ivelany mbola tsy vita jereo fa nga mbola voalatra ny anio ivelany ary karatsy ireo no izano izao satria ny olona miembotra ao amin'le firenena maloto motra miembotra ra-panahy ny erinany miembotra tena miverin-dalana fa na izany naty zany ary ozy izy de onozy izy io Isaia io Isaia 9:3 ary raha de misy apahafolo ny aza sisa de mbola hosimbana ihany koa izany kanefa kosa tahaka ny azo terebita sy ny oka izay mbola misy fotony ihany na dia voakapa aza toy izany no mbola iasiany taranaka masina ho fotony na de amin'ny firenena maloto molotra aza zany de mbola misy taranaka fotony ihany ao izay mbola tsy maintsy hitoetra tsy maintsy misy ao zany hoe na de any aparany anazy hiemitra ny olona hiemitra amin'ny finoana na de any aparany azy isy hiemitra eto Ambohidratrimo na de efa nisy ny hemitra azy fa ny fotony io izy de mbola maninona foana mipetraka eo foana io tazon'Andriamanitra ao ka asy ianao la le fotony na le sampany tapaka de niala fa io fotony io eo foana io tsy miala io sala amin'ny arabaky teny hoe nataon'Andriamanitra ho symbole eo foana ny firenen'ny Israely io tsy maintsy ho eo foana io manapatapitra zao tontolo zao firenena Israely na de tsy zanaky ny teny fikasana intsony ary izay tsy ninon'ny Jesosy Kristy tamin'ny taranaka Jiosy sy ny taranaka Israely izay tsy ninon'ny Kristy maty ny levina tsangana araka ny fa io firenena io ho symbole loa tsisy apotika an'io de tahak'izay koa ty fiangonantsika ty koa natsoin'Andriamanitra koa hitondra ny afatra farany hamonjy zao tontolo zao de misy fakany ao misy fotony ao ka na isy tafiodrivotra mafy takan'inona iny fotony fakan'iny iny tsy miongana tao iny fa ny azo any ambony eny mety ho tapatapaka na inona fisedrana na inona fitsapana mahamay sy mahery vaika mitranga amin'io fiangonana io reo tsy voakitika ao zany ary reo tsy voalanao tao zany meo voninahitra le mpanjakany mpanjaka halleluja amen na inona fitsapana fisedrana na inona fifaliana na inona fahoriana na inona fisina na inona tsy fisina na de andalo tahaka ny nandalovan'ny Job aza zany fotony sy fakany zay mbola sisa zay tsy maintsy mbola ho eo zany ozy izy Jehova de eo io tsy miala zany reo tsy voongotra ao zany reo na inona ho ataonao io ny fotony sy fakany misy hiala ozy izy na fotony sy fakany sasasasany fa misy tena maintsy misy sisa tavela foana eo ka iza io
dia mola izay ny baiboly izay mahatratra amin'ny farany no ovonjena fa samy mandalo fitsapana sy fisedrana sy tsy fisina sy aretina sy famoizana aina fampitehana. Misy olona tena tsy miala mihitsy, misy fianakaviana mandalo fizahatoetra mahamay be, may ny trano, may ny fananana rehetrarehetra, latsainy manodidina rehetrarehetra hoe tsy za fa milaza aminareo fa maty eo anareo, manitra eo anareo, miala teo anareo, zao ve dia mbola izao ihany no ataonareo. Misy maty vady, latsainy fianakaviana, zao fa maty trany vady mbola ho foana ve, fa iny ty mazo anareo, miala teo, fa mpinay nareo raha miala tao, fa raha mbola ao nareo tsy mahita vary eventy aminay. Fa reny olona zay lazaina hoe fakany sisa mbola hipetraka reny, tsy reny na inona mitranga amin'ny fiainan'ireny olona reny, tsy miala amin'io Jesosy maty atsasaky n'inona mivoninahitra mpanjaka ny mpanjaka, tsy miala eo izy na inona ataonao. Dia ahoana ny ilazany azy? Ato amin'ny firenena malotomolotra ozy izy atoko fahenintsika. Dia nanidina nanatona any serafima anankiray nitondra vaina afo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara, ary nateny nivavaka izany ka hoy izy, indro efa mitehaka molotra io ka dia afaka ny elokao ary voavela ny fahotanao. Ary nandreny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no irahako ary iza no andeha hirakay. Dia hoy zaho, inty aho iraho aho. Ao amin'ilay firenena malotomolotra izany, izany hoe ilay firenena miaina amin'ny faratsiana, ny kolikoly, ny alatra, ny fitiavatena, ny anjakan'ny dahalo, anjakan'ny jiolà, anjakan'ny fangalarantany, ohatran'izao iainantsika izao, tonga avy any ny mpanambola dia ahorona ny taniny madinika rehetrarehetra, dia mipitrapitra mitomany te hitsotra fa tsy afaka, tsy manana hery. Ao anatin'izany dia misy vahoakan'Andriamanitra, misy voakan'Andriamanitra izay naniran'Andriamanitra ny anjeliny apetraka molony vainafo dia afaka ny elony, dia isa-tsabata zany, isa-tsabata dia mipetaka molotra ao foana zany vainafo. Isaka mitondra inona ianao? Isaka mitondra fanatitra sy fafolo-karena ianao zany isa-tsabata, dia mipetraka molotra anao foana zany, dia voavelany inona ny eloko ao. Ary zay ny mazava-doza ho any tsy hafana mivavaka rehefa sabata, satria tsy isy fiangonana dia tsy afaka mivavaka ianao rehefa sabata. Na hoe misy fiangonana eo fa zaho izy ianao tsy andeha satria manafitoinary ihanina, na afitoinary ihanina, na tsy tahita tavan'iny koa, na vao mahita an'iny dia lotika ny foko, dia alaiko tsy mivavaka mihitsy. Dia rehefa tsy mivavaka ianao, fa angamin'ilay olona malotika ny fonao ianao no mivavaka, fa angamin'ilay olona malotika ny fonao no mitahy ianao sy ny manozona anao, fa angamin'ilay olona malotika ny fonao no omena voninahitra rehefa sabata ny andro, ka dia izay ny tsy andanana any am-piangonana. Ka rehefa tsy mivavaka ianao dia tsisy fanatitra, fanatitra mariky ny famelan-keloko, tsisy fafolo-karena aterinao nefa ianao ny tahina, dia midina ny varavaran'ny lanitra, kina varavaran'ny lanitra isokatra ao na ny valala ho tenenin'ny Jehovah ka tsy hanimba ny fiainanao sy ny fidiram-bolanao, dia tsy misy zany, dia tavela ianao. Dia izay ny ilaina an'ilay raha mbola salama sy matanjaka mandeha any mamonjy sabata, fa aza mipetrapetraka any an-trano any hoe za atao trano ato no anao sabata, ianao rery dia vita fiderana rery ao an-trano. Izy ny tery zava-maneno sady ny zavan'ny radio no alefa dia mihirahira, tsy vitanao rery zany. Raha tsy hoe ngamba dia toerana tsisy fiangonana mihitsy ny ianao dia ao an-tranonao indray zany no natao fiangonana, dia ao ianao no mivavaka sy mihira, dia ao no manao fanatitra, dia manao fafolo-karena, dia alefa any amin'ny foibe indray zany ilay izy, na any amin'izay fiangonana akaiky ianao indray. Zay sabata ihany zay fa ao an-trano, fa le mipetraka fotsiny ao an-tranonao dia tavela eo ianao. Ka itsika isaky ny sabata misy anjely foana, tsy hitany masotsika io, mitondra tandra dia maka ny vainafo dia apetraka aminao, dia molotra anao, dia voavelany inona ozy izy,
dia ao anatin'ny firenena maloto molotra ianao zany no voavela eloko isan'andro isa-tsabata voavela ny eloko ao anatin'ny firenena maloto iny molotra dia raha mino an'izany nareo ary dia ataovy mafy dia mafy mitehaka itsika atao tokantrano ato koa ataovy mafy hoe za voavela eloko isan'andro amena amena dia tonga amin'izay ny antso izy ary no irahako nandreny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no irahako ary iza no andeha irakay dia tsika koa zany zao tsy tsika eto ambodratrimo ihany fa eran-tany tsika fiangonana apokalipsy eran-tany sy izay vahiny mihaino radio na mijery tele maheno zao toroteny zao dia mandray zany antso zany satria navela ny eloko ao ary a iza no irahako iny tompo raha nanao inony hitondra ny afatra ninona amonjena ity firenena ity amonjena izao tontolo zao fa indrindra ny firenentsika malagasy iza no irahiko satria voavelany eloko ao ka raha voavela eloko anao zany a dia mazava ho azy na azo hery ianao dia andeha anao ny iraky ny ray andeha anao ny irako Jehovah tompo andao anaraka ny baiko ny Kristy hoe ndany atao mpianatra ny firenena iraky ianao zany hamonjy izao tontolo zao firenena maloto molotra hamonjy ny firenena malagasy firenena maloto molotra andeha zay vonona ary dia mite hafa mafy hoe za vonona andeha anao ny irakao ry ray taovy mafy arak'izay tratra tsika atao tokantrano ato hoe zay andeha daholo zay tsy voavela eloko ihany no aza mitehaka fa raha voavela eloko anao dia mite hafa mafy fa andeha anao ny iraka orakoraka be dia vavalio am'izay ary za ny tany dia nareo mamaly satria voavela eloko iza no irahako ary iza no andeha ho irakay zany ve mba feny olona irahanako dia trany ambany be mihitsy iza no irahako ary iza no andeha ho irakay iza no irahako ary iza no andeha irakay